Amin'ny fifaliana ry havana no iara-panatsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny fifaliana ihany koa nitondrana ny tenin'Andriamanitra amintsika eto anivony FKMA. Alahady faharoa amin'ny advento androany. Advento izay fantatsika fa fiomanantsika ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo tonga novy tetỳ an-tany. Alahady ihany koa ipanjinantsika aloha hevitra vaovao dia ny hoe manetry tena ny mpino. Alahady faharoa ihany koa araka ny voalaza teny am-piandohana dia hitondranam-bavaka ankairezana ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fiangonantsika. Ka rehefa alahady ny sampana toy izao dia rariny sy intsiny raha mivantana any amin'ilay sampana mankalaza ny androny ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ho an'ny ankizy sekoly alahady ny afatra androany. Ka ahoana ary izany tsika olon-dehibe izay tsy ao anatin'ny sampana sekoly alahady, tsy handray ny tenin'Andriamanitra ve izany tsika androany fa dia manzareo ihany ny teny anio? Mba ahafahantsika ary mamaly izany fanontaniana izany dia hanao karazana sondage kely vetivety alohantsika. Haintsika fa ny tokotelo masan'andro ny sampana sekoly alahady dia misy ny ray aman-dreny, ny ankizy, mpampianatra ary ny ankizy. Manasa an'izy ireo izany tsika hitsangana ray aman-dreny, mpampianatra ary mpianatra sekoly alahady. On se lève les enfants. Voilà. Reo zany no sekoly alahady ankehitriny. Fa misy ve amintsika mipetraka ireo efa ray aman-dreny taloha, efa nampianatra sekoly alahady taloha, efa nianatra sekoly alahady taloha. Mba manasa anareo tompoko hitsangana. Ireo ray aman-dreny taloha, hitanareo amin'izao fa tsy misy afa-bela amin'ity sampana sekoly alahady ity tsika, fa na isika efa tao taloha na isika mbola ao amin'ny ankehitriny ary ireo izay tsy nitsangana angamba ho mety mbola ho ray aman-dreny amin'ny fotoana manaraka. Ka dia izao raha izao isatsika izao dia angamba ohatsy hoe 700 isan-jato ny lalovan'ny 700 isan-jato ny mpiangona amin'ny fiangonana ny sampana sekoly alahady, tsisy afa-bela amin'izany isika ka dia natao ho antsika rehetra ny afatry ny tenin'Andriamanitra afaka mipetraka isika tompoko. Manetry tena ny mino. Namaky texte telo isika teo dia ny boky ny ohabolana. Ny ohabolana amin'ny maha ohabolana azy dia tsy mifampiankina sy tsy mifampitohy ny hevitra voalaza isaky ny andiny tsirairay avy. Fa eto dia ny andiny 720 ihany no milaza amintsika fa ny vokatry ny fanetreteny dia voninahitra sy fisandratana. Namaky koa tsika teo ny epistily an'i Petera. Izy dia maneho amintsika fa toe-panahy iray tokony hananany mpino ny fanetreteny. Ary ny filazantsara mivaikitsika teo ny Marka 7 no mampianatra antsika fa tokony fiainan'ny mpino ny fanetretena ary ny pratika an'izany dia voasoratra ao amin'izany filazantsara Marka izany. Koa manasa antsika ary hanokatra ny filazantsara ny Marka 7 izay angalantsika ny afatry ny tompo amin'ity maraina ity. Marka 7 13 ka hatramin'ny 17. Jerentsika kely hoe inona moa ny tontolo manodidina izao perikopa izao. I Jesosy tany Galili niaraka tamin'ny mpianatra rehefa avy nanao fahagagana maro. Nanana zavatra tena nanavesatra azy tao anatiny foana Jesosy dia ny amin'ny fahafatesany. Raha hijery fotsiny tsika ny filazantsarany Marka dia intelo izy no niteny izany tamin'ny mpianany. Ny lazany izany voalohany dia amin'ny Marka 9 ny andiny 1:30. Ny filazany izany faharoa dia amin'ny Marka 7 ny andiny 7. Ary ny filazany izany fahatelo dia amin'ny Marka 7 ny andiny 1:30. Izany hoe melo kely ny ity andiny 17 ity fa tsy nivakitsika teo. Raha vakiana dia izao ny voasoratra ao. Ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny. Ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny. Toy izao ary no zavatra nitranga. I Jesosy resaka ny amin'ny fahafatesany tsy ho ela. Izany hoe tsy hisy aniraka intsony ny mpianatra. Tsy hisy mpitarika intsony izy ireo. Nefa ireto mpianatra kosa manoloana izany
fahafatesan'i Jesosy tsy ho ela izany dia toa tsy mahazo resaka, toa ohatry ny olona tsy misy fihetseham-po, toa tsy ohatry ny olona tsy misy malahelo, fa ny nibahana tao am-pony ary dia hoe iza amintsika 12 lahy ny andimby an'i Jesosy. Ny ady seza ny mpianatra ry havana amin'izay hoe iza no lehibe indrindra ka afaka andimby aka ny toeran'izany Jesosy izany. Azo heverina fa ho nampalahelo an'i Jesosy ny zavatra nitranga, nefa dia tsy nanameloka ireto mpianatra i Jesosy satria nivoaka indray ny fahalemeny ireto mpianatra. Tsy nibety ireto mpianatra Jesosy fa nitondra fampianarana indray hampisaintsainana izy ireo dia ny amin'ny fanetreteny. Hitantsika izany amin'ny soramandry mampiditra ny perikopantsika dia hoe ny ampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetretena sy hifankatiana. Koa araka ity marika toko 7 ary dia ny tsy ambaratelo ny fahalebiazana na ny tena fahalebiazana dia ny fanetreteny. Koa fahamarinana anankiroa no azontsika tsoahana amin'izao perikopa izao. Ny mpino manetretena dia voalohany manompo ny hafa ary ny mpino manetretena dia mandray ny madinika na ny zaza. Raisintsika raha ny fizarana voalohany, ny mpino manetretena dia manompo ny hafa. Hitantsika izany ao amin'ny andiny fa 5:30 tapany faharoa, vakitsika miaraka manao hoe tapany faharoa amin'ny andiny fa 5:30, raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Nanontany ny mpianatra i Jesosy, inona ny nentianareo hevitra? Tsy nahateny ny mpianatra, menatra angamby izy ireo no mety olana ihany koa dia satria samy olona voaantso izy, samy olona manana toerana ambony avy ao amin'i Jesosy, navahany tamin'ny be sy ny maro ka mieritreritra ny tena no dadany avy angamba ireto mpianatra ireto. Ary raha mijery fotsiny koa tsika ny toko 7 mampiditra ity perikopantsika ity dia izao, nakany tendrombohitra i Jesosy ary ny mpianatra netiny tany dia mpianatra 3 ihany, dia i Jakoba, Petera ary Jaona. Ary fantatritsika fa ny Petera no nanao asa lehibe indrindra sy tratrary farany teo izy tsika niaraka tamin'i Jesosy tena tendrombohitra, ary azo heverina azy angamba izany fa i Petera ve ny mpianatra lehibe indrindra? Raha niditra antsihatra nefa Jesosy teo amin'ny resaka ireto mpianatra ireto tao anatin'ny ady hevitra ny mpianatra dia tsy izay ny zavatra nitranga. I Jesosy tsy nanondro olona, tsy namalo ny fanontanian'ny mpianatra izy, tsy nanondro olona Jesosy hoe iza amin'izy mpianatra no lehibe indrindra na ny voalohany, ary tsy name safidy akory ary izy hoe ianona no safidianareo atao voalohany. Tsy izany namaika ny tompo, fa ny namaika anazy aloha dia name fotom-pampianarana ho an'ireto mpianatra, fa ao ambadika izany mpianatra olona lehibe indrindra izany olona voalohan'izany dia misy fepetra, misy zavatra andrasana aminazy izany dia ny fanompoana ny hafa ary ny fanompoana ny rehetra. Izay no namaika an'i Jesosy tia nipetraka aloha ao an-tsain'ireto mpianatra ireto. Ny olona vonona nompo, ny olona anaiky anompo. Amin'ny teny vahiny dia ataontsika hoe être le serviteur de tous. Ry havana, inona ary ny azontsika tsoahana eto? Asehon'i Jesosy ny fomba fisainana tokony nanan'ireto mpianatra. Amin'i Jesosy dia ny lehibe ny manompo ny kely, mifanohitra ny amin'izao tontolo izao izay manompo ny lehibe. Any amin'ny filazantsara ny Luka toko 2:20 dia misy an'izao teny izao. Hoy Jesosy, izao dia eo aminareo toa izay mpanompo. Noho izany amintsika kristianina tokana modelin'ny fanetretena sy ny fanompoana ny hafa dia i Jesosy izany. Izy rery no Andriamanitra ny hetry, fa ny Andriamanitra hafa rehetra dia nasandratra. Ny Andriamanitra hafa rehetra dia noindraindraina, notokafana avokoa. Koa ireto ary misy oam-panompoana telo ny Jesosy izay angalantsika modely, hitarafantsika izany hoe fanompoan'i Jesosy ny hafa izany. Voalohany amin'izany, i Jesosy nanasa ny tongon'ny mpianany 12 lahy. Tongotra maloto nyreto mpianany no sasan'i Jesosy ary na i Jodasy ary. Jodasy izay fantany fa hamadika azy dia mbola nanana anjara taminy, mbola nosasan'i Jesosy ny tongon'ny mpianany. Ry havana, manompo ny hafa isika. Rehefa manaiky anao zavatra tsy mahazatra antsika na mbola tsy nataontsika mihitsy ho an'ny tombontsoa ny hafa
manompo ny hafa isika rehefa manaiky miondrika ambany mikarakara ny namantsika. Anisany ataontsika hoe ataony efa raisy ny fiangonana mariny a Madagasikara ny fifanasana tongotra, ary itsika eto amin'ny FKM koa dia efa nanao izany, ary mbola anatanteraka izany itsika, ary ny fotoana anatanterantsika izany dia voasoratra any amin'ny diarin'ny fiangonana. Koa manasa antsika ry havana dia izao hiomana amin'izany hoe fifanasana tongotra izany, fa fampianaran' Jesosy amin'ny fiangonana izany, fampianaran' Jesosy atsika izany ilazana amintsika fa mifanompo isika, manompo ny hafa isika. Koa dia mivonoana ry havana fa ho avy ny fotoana anaovantsika izany fifanasana tongotra izany. Faharoa, i Jesosy nanana ny endrik'Andriamanitra nefa nanafoana ny tenany hanampitovena amin'ny olombelona. Hitantsika izany any amin'ny Filipianina 2:9. Ilay Jesosy be voninahitra nanaiky amin'ny sitrapo hitovy endrika amintsika olombelona, nanaiky sitrapo hitovy laharana amintsika olombelona, namela izay fahamboniny tany izy nefa tsy nampihitsana ny voninahiny, ny fietreny. Ry havana, manompo ny hafa isika rehefa mampangina ny maha izy azy antsika ka mametraka ny hafa ho mitovy amintsika na tsy mendrika izany azy izy. Manompo ny hafa isika rehefa mihevitra sy misaina ny hafa, rehefa mampiakatra sy mivoatra izy ireny. Fa tsy ny tenantsika foana no asoasoavintsika, tsy ny tenantsika foana no eritreretintsika, fa mba misaina mijery ny hafa koa isika, ary ao anatin'izany dia maneho ny toetran'Andriamanitra isika. Ary ny fanompony Jesosy hafa dia izy afoy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika. Hitantsika izany any amin'ny Jaona 1:7. Ny ohatra faratampony amin'ny fanompony Jesosy dia nanaova ny sorony ainy ny famonjena ny maro. Ity ohatra faran'ity dia tsy vitantsika mihitsy, nefa tsy hanemelohan'Andriamanitra antsika, fa raha foto-kevitra avy ao aminy raisitsika dia izao: manompo ny hafa isika rehefa manolotra ho an'ny hafa izay sarobidy rehetra ananantsika, fa tsy ny ambokambony, tsy ny malotoloto, tsy ny rovidrovitra, fa manolotra zavatra tsara ho an'ny namantsika. Misy zao ny projet Samuel, manahoana ireo fiomanantsika ny amin'izany? Misy zavatra tolotra ventsika ho an'ny hafa, sa tsy manana ventsika tolotra amin'izao zavatra tsara? Tsy voatery izay zavatra tsy ilaitsika, fa zavatra fantatsika fa mahatsara ny fiainan'ny hafa, mampandroso ny fiainan'ny hafa. Izany ry havana ny takiana amintsika fiangonana rehefa manompo ny hafa itsika. Tsy ny olona ambony ihany ny tohanana, fa ny olona ambany, ny olona madinika, ireny no asandratra mba hitovy amintsika. Izany no takian'Andriamanitra antsika, manome ny sarobidy, manome ny lafo vidy amintsika, mahafoy fotoana, vola, aman-karena, mahafoy herim-po an'ny hafa isika. Izany ny fifanompona tadiavan'i Jesosy amintsika. Zava-dehibe ny fifanomponim-pino satria fotom-pampianarana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary mila seho amin'ny endrika tsy hita maso, endrika hita maso, mila seho amin'ny asa tsika izany, fa tsy ilay sika manao tompokotompoko, tsy tsika manao eny ary retsy ireny tadiavina, fa asa mivantana, asa hita maso, asa mampandroso. Izany no tadiavin'ny Tompo amintsika. Ary ny soratra masina ihany mampianatra antsika izany, fa tsy izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia mampianatra antsika mba ho topoina isika, mba homena voninahitra, fa i Jesosy dia mampianatra antsika mba hanompo isika. Ary amin'ny soratra masina nangarantsika izany fampianarana izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary amin'izao fizarana voalohany izao dia hoe: efa nisy ve sehatra eo amin'ny fiainanao, nahatsapanao fa nanompo ny hafa ianao, nanandratra ny hafa ianao, nanampy ny hafa ianao teo amin'ny fiainanao, ka nanafoana ny tenanao? Ny fizarana faharoa: ny mpino manetry tena dia ny mandray ny madinika na ny zaza. Hitantsika izany eo amin'ny 9:9 sy ny 7:10. Vakiantsika miaraka ny 9:9 sy ny 7:10. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany: nazovy mandray zaza iray tahaka ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Eto dia mitodika any amin'ny zaza indray mason'i Jesosy. Nahita zaza izy,
tsy nanondrotondry fotsiny izy hoe ry misy zaza dia zao nataonareo aminy 12 lahy tsy izany nataon'i Jesosy fa izy mihitsy aloha nanao le asa satria fantany fa azo atao ary tokony atao ny zavatra nampianarany. Andeha ange ho jerentsika akaiky inona nataon'i Jesosy manoloana ny zaza. Nataony dia izao nandray ny zaza izy ozy isika teo, nametraka azy teo afovoany ary nitrotro ilay zaza. Inona ry havana ny hevitra fehezina izany fihetsika Jesosy izany? Manome asina na nanome lanja ny zaza i Jesosy. Nandray ny zaza ampitiavana izy, midika izany fa manana anjara amin'ny Jesosy ny zaza. Eto dia nanao ny tsy fanao Jesosy satria nahoana? Satria haintsika fa tany amin'ny jiosy fahiny dia karazan'olona tsy namena lanja, tsy nisy toerana ho an'izany zaza izany, na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny fivavahana, tsy dia nikotiana loatra izy ireny, tsy norarahiana loatra teo amin'ny fiarahamonina. Nandeha nivavaka ny zaza dia tany ivelan'ny tempoly izy ireny napetraka, tsy nahazo nanantokantona ny fahamasinan'izany tempoly izany. Nefa eto inona zavatra antranga? I Jesosy ilay masina mihitsy no nandray ilay zaza. Moa ve tsy fanetretenan'i Jesosy izany ry havana? Olona masina mandray zaza natao tsinotsinona, tsy nikotiana teo amin'ny fiarahamonina. Hoy i Jesosy tamin'ny mpianatra, raha te ho lehibe nareo dia izao ataoko izao atao, ireto zaza ireto aloha jerena. Ry havana, inona ny lesona tsy ho antsika avy amin'izany? Sarobidy eo mason'i Jesosy ny zaza na tsy manana toerana ambony azy. Ny zaza na ireo madinika no heverinao tsy nisy lanjany dia nomeny voninahitra. Teo amin'ny fizarana voalohantsika dia naka ohatra ny fanompoan'i Jesosy, ny fanompoana ny hafa. Fa eto amin'ity fizarana faharoa kosa itsika dia amin'ny fandraisana ny zaza dia handray ohatra ny fiangonana izay an'i Jesosy sy naorin'i Jesosy. Manahoana ry ny fandraisan'ny fiangonana izany zaza izany? Inona ny asan'ny fiangonana manoloana ny zaza? Voalohany dia ny fanaovan'ny fiangonana batisa ny zaza. Ry havana, amin'ny fanolorantsika ny zanantsika amin'ny sakramenta batisa no andraisan'ny fiangonana an'izy ireny ho isan'ny mpiambana feno ao aminy, ho isan'ny zanak'Andriamanitra sy poniny fanjakan'ny lanitra. Na zaza mena vava aza dia raisy ny fiangonana ho eo aminy hatao batisa ary atolotra ao anazy. Ny batisa no voalohany andraisan'ny zaza ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso. Fandraisan'ny fiangonana voalohan'ny zaza ny batisa. Ny faharoa ihany koa dia inona? Ny fisiany sampana sekolalahady eo amin'ny fiangonana. Eny ry havana, ny sampana sekolalahady dia sehatra ianaran'ireo zaza vita batisa ireo na ny zaza ny tenin'Andriamanitra mba tsy halany amin'izany. Beazina amin'ny tenin'Andriamanitra izy hahafantatra fa izy Andriamanitra anie namorona ireo zaza ireo mba hahafantatra fa ny antom-pisian'ireto izy ireo dia noho i Andriamanitra irery ihany, ary mba hiainany hivelahany amin'ny tenin'Andriamanitra ny ataon'ny sekolalahady fa tsy fandaniana fotoana sanatria mba hivelarany hamahazanak'Andriamanitra azy. Ary ny fahatelo, ny andraisan'ny fiangonana ny zaza dia izao fiarahantsika mivavaka amin'ireto zanantsika ireto izao. Mariky ny fanetretenan'ny fiangonana, ny fiarahantsika miompeo, miray fo amin'ireto zanantsika ireto. Miray fo amin'izy ireo isika amin'ny alalan'ny hira, ny vavaka, ny vaky-teny, mitovy ao anatrehan'ny tompo, ny hira ataony ankizy, ny vavaka ataony tompo, ny vavaka ataony ankizy ao anatrehan'ny tompo, samy enony, samy valiany. Ho ny fanjakan'ny lanitra koa aneny ankizy, fanjakam-pisorona izy ireny, fa tsy hoe aferan'olon-dehibe ihany ny fanompoam-pivavahana, fa nomeny fiangonana anjara toerana amin'ny fanompoana ny ankizy. Ry havana, zava-dehibe ny ministera na ny anjara toerana omeny fiangonana ny ankizy. Tsy fanjakazakana na faniliana ny toetra takiany tompo amintsika manoloana ny zaza, fa ny fandraisana an'izy ireny amin'ny fitiavana, fametrahana izy ireny amin'ny fitoerana ambony sy mendrika, satria raha manao izany isika, hoy ny soratra masina, dia mandray an'i Jesosy mihitsy. Ary ny fiangonana tsy mandray ny zaza dia fiangonana tsy misy an'i Jesosy. Ny soratra masina novakitsika teo no manambara antsika an'izany ry havana.
solitenany Jesosy ety amintsika ny zaza ry ray aman-dreny aza manao tsinotsinona ny fianam-panany zanantsika satria na ny fiangonana arany dia misokatra mandray an'izy ireny amin'ny alalan'ny sampana maro anisan'izany ny sampana sekolealahady koa dia miara manompo an'Andriamanitra miaraka amin'ny zanaka ao aty am-piangonana aza vela hijanona any trano izy ireny na ny velany fiangonana fa tsy velona ao an-tena isika fa velona ao amin'ny zanakitsika ary eo itsika hitady mandrakariva izay asoan'izy ireny izay atongavany amin'ny famonjena fa tian'Andriamanitra hovonjena izy ireny, tian'Andriamanitra eo aminy izy ireny satria ankohonany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary amin'izao fizarana faharoa izao dia izao misokatra mandray ny zaza ny fiangonana ary inona ny adidintsika ray aman-dreny ary manoloana izany fandraisany fiangonana ny ankizy izany, inona ny adidy manandrify atsika. Ry havana amarana sahady izao toriteny izao isika ka raha fitinina sy fehezina ary izay voalaza teo aloha teo dia izao no azo ambara: ny mpino manetry tena dia manompo ny hafa ary Jesosy no modelintsika amin'izany fanompoana ny hafa izany. Ny mpino manetry tena dia mandray ny madinika ny zaza ary ny fiangonana no modelintsika amin'izany fandraisana ny zaza izany. Aty amin'ny fiangonana no iainantsika ny fanetretena satria tsy velona ny fanetretena raha tsy misy ny fiombonana. Ny olona anankiray tompoko tsy afaka anetretena fa ao anatin'ny fiombonan'ny mpino no isehoana izany fanetretena izany. Toetra n'ilay Jesosy ianarantsika isan'andro izany ary tokony toetra antsika ihany koa. Matoa nampianarin'i Jesosy atsika dia azontsika atao, tokony ataontsika, tokony iainantsika izany fa tsy mitady zavatra, tsy mitaky zavatra tsy vitantsika ny tompo. Ny fitiavanamana no aoka hanetsika atsika hanetry tena fa tsy sanatria noho ny aitraitra, tsy sanatria noho ny fitiavana voninahitra, tsy sanatria noho ny lalàna, noho ny fisehosehoany, tsy ireny fa aoka ny fitiavana namana irery ihany. Fa voasoratra any amin'ny bokin'ny Korinthiana 1:7 fa raha tsy misy ny fitiavana dia tsinontsinona avokoa ny asantsika rehetra. Ka aokantsika handeha amin'ny fitiavana toy ny tiavan'Andriamanitra antsika, aoka ny tiavantsika ny namantsika, ny zanantsika, ny manodidina antsika, ny mpiara-manompo amintsika. Ary eto am-pamaranana dia aoka koa tsika hangataka ny herin'ny fanahy masina. Ny herin'ny fanahy masina rery ihany no iankinantsika any tanterahantsika izany fa tsy manan-keriny amin'izany itsika. Ary rehefa miaina fanetretena itsika ry havana dia ny tompo no hamaly fitiavantsika, ny tompo no hanamarina antsika ary ho tanteraka sy marina amintsika ilay novakiana tao amin'ny boky ny ohabolana 7:20 manao hoe fa azo voninahitra kosa ny manetry tena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho an'izay voalaza teo. Amen.